Ny lesson anarantsika zao dia irany image 4. Ny lohateny lafatra, tonalité anankiroa le izy amin'ny voalohany C majeur avy eo amin'ny intro makany amin'ny couplet 1 2 3 4 5 6 7 8 dia rehefa avy eo rehefa tonga any amin'ny prix refrain sy refrain dia lasa F majeur les tonalités 1 2 3 4 5 6 7 8 ok dia alors tonga dia tomboka accord voaloha C majeur ad 9 ok iny zao izy iny na afaka asina an'ity C G C E G D ty D ty mahatonga anazy hoe majeur ad 9 ok dia rehefa eo ampina an'ity C ty dia rehefa eo asina mélodique G C dia rehefa eo ok iny F D dia rehefa eo ok C F zay zany ok iny zao le nataoko hoe D mineur miaraka amina basse na F iny dia rehefa eo moa mivadika F majeur fa tsy tendreny ty ty fa tonga dia ohatran'izao fotsiny ok dia rehefa eo asina le G C indray A mineur E A E C zany ok dia rehefa eo misy mélodie ok iny C D E F dia sady miteny anty ianao zany ok dia tapitra zay tapitra le A mineur dia G ok G D G D zany ok na dia miverina indray le C ad 9 ok dia ny accord manaraka F ad 9 ok ty G ty tendreny indroa dia rehefa makato amin'ny C ianao dia ny tanana gauche F C F na ok dia rehefa eo accord manaraka G fa tendreny ohatran'izao le mélodie tendry D no ato ok G D G zay ok zay dia miveriny indroa zay dia rehefa eo makany amin'ny couplet voalohany dia ny couplet voaloha C majeur ny etomboany ok C G E G C raha zay di mateo ty G majeur G D G D G B ok rehefa eo lay endrikao D mineur D F A ok dia raha le gitara ny hainonao mahay zavatra ohatran'izao anao rehefa eto ok iny F D A ok zay dia rehefa eo makany amin'ny C majeur indray fa tsara loatra dia D majeur G majeur manintona ianao no lafatra D mineur ok zay dia ny fanisana an'le mesure deux mesures daholo ankoatran'le accord farany dia andrasako any amin'ny couplet faharoa tsika 1 2 mambabo ny manodidina 1 2 ny toetranao ok 2 dia rehefa eo tsy miavona fa fenotsiky accord vaovao ny fiainanao tazomina 4 mesures 1 2 3 4 dia miverina makany amin'ny intro indray zareo dia rehefa eo miverina mitendry an'le couplet voalohany fa eo amin'izay sy tena isana mihitsy le mesure C majeur 1 2 G majeur 1 2 D mineur 1 2 3 4 1 2 2 ok ohatratra zay dia rehefa makany amin'ny couplet faharoa izy dia mitovy amin'izay ihany fa rehefa mamarana an'le couplet zalahy akany amin'ny tonalité F majeur dia zany hoe misy accord vaovao dia andrasy fa asehokanao eto le izy
tsy miavona C majeur fa feno tsiky G majeur accord vaovao amizay ny fiainanao rehetra B bémol majeur ao anatin'ny tonalité majeur ny F, ok, 4e degré ty ny fiainanao rehetra F majeur F A C, ok, de reveo miverina indray ianao no de rainy, ok, B bémol D F B bémol ty ny B bémol majeur ianao no de rainy F majeur, de reveo accord vaovao indray tsy tantiko ny amela, ok, tia G mineur G D G B bémol D ty B bémol ty mahatonga anazy mineur tsy tantiko ny amela, ok, F majeur anao tsy ho namako tazomina 3, de reveo itendry makany amin'ny refrain amizay anao de misy mélodie kely ohatran'izao fany, ok, de zay vao makany amin'ny F majeur iny rehefa tapitra zany le C majeur iny rehefa tendrenao tsy haiko na eo amin'ny 4 mesure ihany iny de efa mivonina itendry F majeur anao atao amin'ny tanana droite F A C fa tsy tendrena fa tazomina fotsiny, de ny tanana gauche synthétiseur moa le izy ohatran'izao mifaneny G A B bémol A B bémol C, de reveo F E, de reveo F majeur, ok, atao tsy moramora zay de ohatran'izao le izy de amizay mangovingovitrao, ok, tapitra ny F majeur maka atao amin'ny C majeur mahitanao F majeur, de miverina indray misy tsiaritriny ao C majeur na tiako ao D mineur, ok, de reveo ny tananao droite de efa vonina itendry B bémol D G satria itendry G mineur tsika, ok, vonina eo fa tsy tendrena le izy, de reveo misy mélodie kely, ok, ohatran'izay zany hoe tapitra le D mineur iny, de reveo aty D ty D C B bémol A G, ok, de reveo G mineur anantonanao ao D mineur zao de zao G mineur, de rehefa aveo misy mélodie indray, ok, ohatran'izay zany hoe ty G mineur aty ty B bémol D G ty G ty alefa F fa tazomina eo alohany, de rehefa tapitra le G mineur de ohatran'izao fitendry ny basse G A B bémol, de reveo A B bémol C, de reveo G A de B bémol majeur, ok, tendrasy ohatran'izao zany le izy, ok, isedra ny herinao, ok, na ato C majeur itory fitiavana F majeur, ok, fa le F majeur aty ohatra mélodie le izy fa afaka tendrena ohatran'izay ohatra ka manahirana fa ohatran'izao ny tena fanena, ok, iny rehefa F majeur de ohatran'izao, ok, de reveo aty asina anty G ty, ok, F ady 9 moa ty, de reveo miakatra ty F ambony ty le note, de reveo C majeur, ok, iny C G C E, de reveo asina D, de reveo C de B bémol, ok, de reveo miverina F, de reveo rehefa tapitra ny F majeur G majeur fa tsy tendrena ohatry ny accord fa mélodie de ohatran'izao mifanena, ok, iny ny tanana gauche G D G fa ny tanana droite D C B A
G, F. Zay. De reveo mitoy ny le hira miverina makany amin'ny tonalité C majeur, zay natonga an'le mélodie teo note tao anatin'ny C majeur daholo. Ok? De makany amin'ny couplet fahatelo sy fahaefatra, ny fitendry mitovy amin'ny taloha ihany. De rehefa aveo moa tapitra zay de makany amin'ny prix-refrain, de reveo misy solo zay le hira. De ny solo D mineur ny fanombohana anazy. 4 mesures 1 2 3 4 rehefa hitantsika ny fomba fitendry an'iny. De reveo G mineur 1 2 3 4. Ok, na afaka ataonao ato koa 2 3 4 rehefa hitantsika reny. De reveo E majeur 1 2 3 4. E, B, E, G dièse moa tira tokony hoe na afaka ataonao ato koa. Ok, 3 4. De reveo A majeur 1 2 3 4. A, E, C dièse, E, A. Ok? De reveo rehefa tapitra iny A mineur ny tendreny, ty C dièse ty alatsaka ata C. De 2 mesures 1 2. Ok? A, E, C, E, A. De reveo G majeur 1 2 rehefa hitantsika ty. De C majeur 1 2. De D mineur 1 2. De reveo E majeur 4 mesures 1 2 3 4. De reveo B bémol majeur 3 mesures 1 2 3. De reveo C majeur mesure ray. De rehefa tapitra zay miverina makany amin'ny fiverenana amin'izay ianao. 1 2 3 de 4. De mangovingovitrao. Ok, zay. De rehefa mamarana an'le intro mitovitovy amin'le famaranana an'le hira le fiverenana tamin'ny voalohany ihany, fa C majeur ny amaranana an'le hira de ohatran'izao. De reveo C majeur. Ok, zay. Eny ary aloha fa de mazotoa